Vetsika hoe ianao tompony heriko erinao tompo no heriko ianao mbola mampijoro ahy raha ny hery ato anaty mety ho reraka fa ianao mbola famonjena hoahy tompo ianao no heriko ny tananao maloanahy azavelao iaraminao tompo feo aminao ianao tompo ianao no heriko ianao ny tanàna maloanahy azavelao iaraminao tompo feo aminao no heriko ianao no heriko tompo eo aminao tompo feo aminao ianao no heriko tompo feo aminao ianao no heriko zany mihitsy Jesosy ianao no herinay ianao no tanjakay raha miala aminao zay tsy mahefa ininino raha misaraka aminao zay kely hery fa zay miandry anao no be hery mandresy zay ao aminao tena mila anao fotoana rehetra zay Jesosy mila anao zay ray mila anao zay fanahy masina mila anao zay Jesosy tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao ratsevy anao fa ny herinao reriany no mba mampatanjaka raha mandresy aho teno ianao tena mila anao tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao ratsevy anao fa ny herinao reriany no mba mampatanjaka raha mandresy aho teno ianao amen fanahy eo midiny anao ianao no herinao rakofy ny herinao kofy ny herinao fanahy eo midiny anao
androm-piainanay milanao izay amin'ny fotoana rehetra milanao izay amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny ora rehetra amin'ny sekonda rehetra tsy tia andeha irery izahay satria tsy mahefa ninino izay raha mandeha irery misaraka aminao fa ianao no herinay raha ianao no herinay Jesosy ianao no herinay fany masina azony izahay tsy hiala aminao azony izahay tsy hisaraka aminao fa ianao no herinay aoko tsy hisaraka aminao izay Jesosy milanao izahay tena milanao izahay Jesosy milanao izay amin'ny fotoananay rehetra amin'ny fianarana amin'ny asa ao an-tokantrano amin'ny asa fanompona minina Jesosy tsy andeha amin'ny fahaizanay na amin'ny fialalanay fa hiankina tanteraka aminao izay amin'ny androm-piainanay rehetra milanao izahay Jesosy raha mandresy izay tena ho ianao Jesosy milanao izay tena milanao ny tontolo-piainanay tena milanao mahomby aho dia noho ianao Jesosy mahomby aho dia noho ianao raha tahina dia noho ianao raha tahina dia noho ianao raha mandresy aho dia noho ianao raha mandresy aho Jesosy raha mandresy izay dia noho ianao raha mandresy izay dia noho ianao tsy vita ny herinay na nitanjakay na ny volanay ny fiainanay fa milanao izay amen milanao izay amin'ny fiainanay rehetra fany masina manjaka amin'ny fiainanay rehetra ianao manjaka amin'ny androm-piainanay rehetra ianao tsy vita ny herinay na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay tsy vita ny herinay Jesosy tsy vita ny herinay na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay fiainanay trano Jesosy tsy vita ny herinay na ny tanjakay tsy vita ny herinay na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay tsy vita ny herinay na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay fa milanao foana milanao mandavataona milanao foana milanao mandavataona fanay masino milanao hatrany tena milanao fanay masino milanao foana milanao mandavataona milanao
Sotranao fa ianao nierinay tanjakay makasitraka anao zay fanomezam-boninahitra fiderana ny anaranao dia araka ity atanana mafy zay voninahitra ny anaranao rirany sady ho fandraisantsika amponompon'Andriamanitra dia tozantsika ny ity atanana. Asio aleluia mafy tsara ho voninahitr'Andriamanitra ireriany. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity takarivo ity. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao. Tonga soa izy eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Daontsika anokatra ny fotsika dia hankasitraka fa nisy herinandro anankiray indray tantanan'Andriamanitra antsika. Be dia be ny zavatra mety ny famaofao fa mahita ary fantaro fa ny tanan'Andriamanitra miazona mitantana mitahiry. Tikanao nokatra ny fonao dia asandratin'ny tananao dia daontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika iray manontolo. Hisaory azy ny famindram-pony niaraka taminao tamin'ity herinandro ity. Maro ny zavatra natao. Mety misy amin'izy ireny ny vita soa, misy ihany koa mbola tsy vita fa tian'Andriamanitra hisaoranao azy fotsiny. Ndreto izay mankasitraka sy misaotra anao tompo eto amin'ny fanatrehanao. Nomenao herinandro anankiray tamin'ny famindram-po sy fahasoavana. Ianao no mitantana, mitandrina amin'ny fiainanay, miay anay, miaro anay, indrindrindrindra ny tahanay ianao. Maro tamina fikasana nataonay tamin'ity herinandro ity no vita soa. Isaoranay ianao zany. Misy ihany koa ny mbola tsy vita. Mety hoe mbola tsy nanomboka akory azy. Dia ndreto ihany koa izay mankasitraka sy misaotra anao. Satria fantatray fa ara-potoana ny zavatra rehetra. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Daontsika mbola anivavaka mangataha amin'i Jesosy mba hifankahita amin'ny fanatrehany amin'ny alalan'ny teniny ianao manokana. Ninona zavatra mety mitranga, ninona mety tsy mitranga. Mety misy ihany koa eto amin'ny tonga eto amin'ny fivoriam-bavaka tsika misy zavatra tsy mahazatra. Izy zao le nitarika teo iny, ka inga tsy mitendry tsaroko. Zavatra ohatr'izany indraindray. Fa tiaka ianao ahitan'i Jesosy satria Andriamanitra manao zava vaovao. Mangataha mba handray famangina spesialy ianao. Tsy le fotoana ny spesialy fa ny fonao ny afaka hosokafanao amina hetaheta vaovao mba ho lasa tonga fiaonana spesialy amin'Andriamanitra. Ny fotoana amangin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny teny. Sandratin'ny tananao dia mangataha amin'Andriamanitra tompo vangio manokana androany. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mangataka ny famanginao manokana izay. Atonga ny rehetra izay tonga eto amin'ny fanatrehanao indray amin'ity takarivo ity. Tsy hisy na dia rezaka hiala maina satria ianao no mandahatra sy mandamina. Vangio amin'ny alalan'ny teninao indray izay. Vangio amin'ny alalan'ny fanatrehanao. Vangio izay mba andre ny feonao hifankahita amin'ny fanatrehanao. Andray famangina mba tsy ho tahaka an'izay nidirana eto no hialana eto rehefa mirava ny fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Aoka ndrehetra izay tonga eto hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Daontsika anao vavaka anankiray farany alohan'ny irosotsika amin'ny hafatra. Daontsika angataka mba ho ao anatinao ny hetaheta. Fa Jesosy ny teny sambatra
ny nona sy mangetahita ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Raha nona kely ianao tonga eto dia hovoky kely ianao mialeto, fa raha nona be ianao tonga eto dia hovoky be ianao mialeto. Andriamanitra zany tsy miangatra, fa Andriamanitra mamaly ianao araka ny etaetanao. Tonga pahazarana ianao dia voka pahazarana no entinao mirava. Izy ny ravintsika rehefa avy eo dia voka pahazarana no entinao moty. Nafinaritra izy tao hafa kely. Fa raha etaeta vaovao be no entinao hiatrika an'Andriamanitra dia famangina sy fahavokisana ary fahafampo vaovao be no men'Andriamanitra anao ihany koa. Zarato ny taranao dia mangatamy fanampian'Andriamanitra mba hisy etaeta vaovao anatinao, mba tsy ho fahazarana. Mangatamy n'Andriamanitra mba ho voarainao ny fahavokisana, ny fahafampo man'Andriamanitra ho an'izy rehetra mangetaeta tonga eo aminy. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto miaraka amin'ny etaeta izay. Eny fa na dia mangetaeta azy izahay dia mila mifanampiany fananao. Aza vela ho tonga toy ny mahazatra, tsy hoe zatra tonga eo anatrehanao, fa misy etaeta miavao isaky ny andeha iaona aminao, satria misy zavatra tiana ho tenenina, misy zavatra tiana ho atao, misy tsiambaratelo tiana ho sokafana, misy zavatra tiana ho hitsinana anatinay, ary misy zavatra tiana ho atsangana, misy zavatra tiana ho mampaherezana. Vangiony tsiraray avy amin'ity takarivo ity Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mino fa anotrona antsika miaraka itondray ny Tompo, satria misy toetra izay hitan'Andriamanitra ho hitany ao anatinao, dia ampahazoaina n'Andriamanitra izay toetra sy toepanahy izay atonga n'Andriamanitra hiasa hikarakaranao mihoatra noho izay mety hinonao sy takatra ny sainao. Arabaony akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe avereno manana teny ho anao io Andriamanitra hoe dia raisy izay teny izay hoe dia misy fiainanao ambadika izay teny izay hoe amen. Mahafaly ihany no tonga eto anao ny fanompona hanompo anareo izarany teny loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe izy noenoy. Mariana fa olana sofina ny tao edena, ary olana sofina rehefa ho tonga koa mipapakatra, olana sofina inko rehefa eo ny mpiandry ondry miantso ny ondrony, ka raha vao tsy manana an'ilay sofina tsara ny ondrony dia tsy mahalala ny feoany ary mety hanarady vahiny na mpangalatra. Manasanao hanokatra ny Matthieu 7:12 ka hatramin'ny 15. Eo no teny men'Andriamanitra antsika izay inoko fa ho courage be daholo indray ny rehetra amin'ity takarivo ity, ary ho courage voatahiry ao anaty koa, fa tsy hoe vita amin'ny fotoana dia verina amin'ilay ohatry ny fahakiviana sy vesatra. Rehefa voaraintsika ny teny dia iny teny iny fanilo ny tongotra sy fahazavan'ny lalantsika. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ralahany, ka nitondra azy niakatra ho any tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy, ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mose sy Eli ny resaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nao tamin'i Jesosy hoe Tompoko, tsara raha mitoetreto isika ka raha sitrakao aoka hanao lay telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy,
ary ny anankiray ho an'ny Eli. Raha mbola anteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo. Ary inizao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy noenoe. Ary noho nandre izany ny mpianatra dia lavy ny ankohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana, aza matahotra. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Io tantara io ry havana ao Matthieu 7:12 dia miresaka momba ny tendrombohitry ny fiovantare, transfiguration. Teo Jesosy no hitan'ny mpianatra niova ny tarehany. Maro amin'ny mpanaradian'i Jesosy no mbola variana amin'ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ireo mpanompo mahery vaika tany amin'ny testamenta taloha. Tena hoe manaradian'i Jesosy ireo olona ireo fa tia be an'ilay resaka hoe ny fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'i Mosesy, ny fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Eli, ny fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'ireo mpanompo maro be dia be izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny kery, tamin'ny fahagagana, tamin'ny vavolombelona. Voalohany fataro fa maro loko ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha, tena karazany be dia be. Faharoa, samy hafa izy ireny araka ilay mpanompo izay nisehoany, araka ny toetra n'ilay mpanompo sy izay nanjoany Israely tamin'izany. Fahatelo, tonga olona ilay Andriamanitra niseho tamin'ireny endrika maro loko ireny dia Jesosy. Faefatra, tsy hoe lasa te hiaino ny Mosesy ianao satria te hahita ny mirakla sy ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny androny. Fa eto Andriamanitra nanome taridalana mazava. Tsy miaino ny Mosesy na dia nampahitan'Andriamanitra fahagagana sy famantarana maro ary izany lehilahin'Andriamanitra izany, fa miaino an Jesosy. Tsy miaino ny Eli fa miaino an Jesosy. Fadimy, aloka manondro an Jesosy ny fiainan'ny Mosesy sy ny fiainan'ny Eli, fa Mosesy sy Eli tsy le tena izy, fa Jesosy lay tena izy. Ireo lehilahin'Andriamanitra teo Mosesy sy Eli ireo dia tsy mpamonjy fa mpaminany, mpanompon'Andriamanitra, fa tokana ny mpamonjy Jesosy. Ireo fisehoan'Andriamanitra rehetra anatin'ny Baiboly na dia melohany nahatongavan'i Jesosy azy dia tiako ho fantatrao fa afaka no hita avokoa ao amin'i Jesosy. Jesosy teto ilay nitondra ny mpianany ahita ny fisehoany tahaka izay mbola tsy nahitany izy ireo azy. Ianao zany mila miomana fa rehefa tarihan'i Jesosy ianao dia tsy voatery ho fisehoana mahazatra ny hisehoany aminao, fa misy karazam-pisehoana mbola tsy hitanao tiany hisehoana aminao rehefa manaiky ianao ho tarihany. Teto ihany koa Jesosy dia nanampy ny mpianany ahita fa tsy tokony hisy olona hafa ho hita ao anatina fanompoana sy fivavahana na fikambanana anankiray ankoatran'i Jesosy. Fa manino zany resahantsika zany satria maro ny rivotra sy fampianarana amin'izao vanim-potoana faran'izao izay mampitodika ianao ahita pasteur ampiasain'Andriamanitra. Eto mazava tsara fa teo amin'ny fiovantare, tsy haiko iza ny pasteur mahery vaika eto ambony tany fa mbola tsy nampiasain'Andriamanitra ohatry ny Mosesy, ka hoe nampisaraka ranomasina mena, mampidina sakafo nanjely, mbola tsisy zany. Nefa na dia ireo olona mahery vaika be ireo ary dia nofafan'Andriamanitra mba ho Jesosy rery no hita. Lesona, tsy azo mijery pasteur ianao, tsy maintsy mijery Jesosy ianao. Alleluia. Tsy tokony hahita mpanompon'Andriamanitra ianao, fa tokony hahita an Jesosy. Ao amin'ilay andininy voalohany teo rehefa hiverenantsika dia izao ny zavatra mitranga.
ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary noho ny afaka enemany Jesosy dia naka Petera sy Jakoba ary Jona ralahany ary nitondra azy niakatra ao tendrombohitra avo. Alleluia. Tsisy alleluia. Ataovy alleluia mafy tsara zavady indrindra tao. Rehefa mitondra anao Jesosy dia makany amin'ny avo. Merci pasteur. Rehefa mitondra anao Jesosy dia makany amin'ny avo. Ny farahanao io zany dia rainy Jesosy ambany amin'ny avo ihany zany mba asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Fa tia zavatra mahafinaritra. Rehefa tonga ny amin'ny avo ianao sy ny tompo dia mitokana. Tsy arôzazy ny atao any kay averika ilay teny fakiny ary nitondra azy ireo niakatra ao any tendrombohitra avo mba hitokana. Manana fahazaram-piainana, manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Fa raha hitondranao any amin'ny toerana avo Andriamanitra dia fantaro fa te hiresaka aminao manokana izy. Eny fanady any amin'ny toerana avo aza no hitondrany ianao. Teneniny akaikinao matony teneny zany Andriamanitra hoe hitondra olona eto izy hoe any amin'ny toerana avo hoe promotion andikan'izany izy promotion ato ato zany tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Fa zao le promotion tsy arôzazy le atao rehefa tonga any fa hitokana hiresaka aminy. Zay no mampasaribidi ny fiombonana na ny communion. Ao amin'ny fiombonana ianao tonga saina fa mila miaraka amin'Andriamanitra sy tokony ho lavitra an'Andriamanitra. Eny fanady ho tonga amin'ny toerana faran'izay avo ary ianao dia tsarovy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Rehefa niteny Jesosy fa zany fahazavan'izao tontolo zao dia ny voapirofo eo amin'ity Matthieu 7:12 ity tena nazava tokoa izy. Io zavatra tenenin'Andriamanitra io zany marina amina sens anankiroa, sens figuré. Lasa fahazavana ho an'izao tontolo zao ianao mitondra fahazavan-tsaina, fahazavam-po. Fa teto tena fahazavana fizika mihitsy, tena nazava mihitsy ny tarehany. Azadino zany fa zay tenenin'Andriamanitra tsy maintsy marina foana. Ary rehefa niteny izy fa nareo kosa izy tokony ho fahazavan'izao tontolo zao dia mila misokatra ny fotsika hiomana. Fa rehefa nitenenin Jesosy zay teny zay dia natao hitranga zay teny zay. Rehefa niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Zay voalaza ny 9:9. Tokony ho Jesosy irery no hitanao aorianan'ny fitokanana. Zay avy niaona tamin'i Jesosy tao amin'ny fitokanana dia tsy tokony hahita olon-kafa akoatra ny Jesosy. Ary zay mahatonga antsika mitandrina be satria raha vao tsy mahita an Jesosy irery ianao dia mahita olon-kafa sy zavatra hafa dia tsy mety. Satria rehefa hiverina izy amin'ny mampapakatra azy dia tiany ny fonao sy ny fifantohanao ho aminy irery ihany. Fa maninona izy mirahalahy ireo no niseho tamin'io fotoana io dia niseho tamin'i Jesosy hitan'izy telo mirahalahy dia avy eo tsy hita dia Jesosy sisa. Misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisitsika ry havana. Ny fanapa-kevitra mila raisina dia zao, na dia mahafinaritra aza ny fahitantsika ny fiarahan'Andriamanitra tamin'i Mosesy dia mila esorintsika tsy hoisan'izay mety ho heverina fa mahaliana ny fotsika sy ny finoantsika intsony izay niainan'i Mosesy. Ombre iny, aloka. Fa ny fahalinana dia tokony mitodika aty amin'ny Jesosy. Nilaina ny fisian'i Mosesy hampiomana ny olona hoe ohatran'izao ny zavatra hitranga rehefa ho avy ny Mesia na rehefa ho tonga Kristy. Hitenenako aminao fa Mosesy sy Elia dia nanondro an Jesosy satria ny Baiboly iray manontolo hatramin'ny bokin'ny Genesisy ka hatramin'ny bokin'ny Malaky alohan'ny tantarana hoe iny Jesosy nandehandeha raika tamin'ny olona iny dia mitantara momba an Jesosy. Hebreo 12:2 dia manambara fa mijery an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe mpanoratra ny finoantsika. Jesosy sady mpanoratra, ny nanoratra amin'ny Baiboly dia tiako ho fantatrao fa
le olona nampiasain'Andriamanitra fa ny tena nanoratra dia Andriamanitra. Zay aloha zany. Vao manokatra Baiboly zany ianao dia mahita ny style d'écriture an' Jesosy fa izy ny mpanoratra. Ny fiefaran'ny tantara rehetra izay soratany dia azo fantarina mialohan'ny hamakiana azy araka ny toetra amantaranao azy. Zay mahatonga ny Salamy 119:68 manambara hoe fa tsara ianao sady mpanao tsara. Dikan'izay izay tantara soratany Jesosy tsara sy mpanao tsara dia azo antoka zany fa tsy maintsy tantara tsara. Tena akaikinao ny tantaranao io Jesosy nanoratra azy hoe averenao amin'izay zay no mahatonga anao tsy tokony hanam-panahiana ny amin'ny fiefaran'ny tantaranao hoe fa sady izy ny mpanoratra hoe no izy ny tantara hoe. Dia teneno izy raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy hoe dia hitsangana amin'ny maty koa ny fiainanao hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ny référence sy modèle mampaherentsika dia izay niainany Jesosy. Raha tavela tao am-pasana izy dia mampahery anao fa tavela anaty problème io ianao. Fa androany nefa dia hiteny tsy tavela tao am-pasana izy. Dikan'izay tsy tavela ao anatin'io problème io zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatrao ilay mpanoratra, fantatrao ny tantara, fantatrao ny tantarany, nefa ny tantarany no mitondra ny tantaranao. Entiko nesoana izy, oui. Ianao koa ny esoana misy fotoana e. Fa ahoana ny fiafaran'ilay tantara? Nakaiza ilay mpaneso dia nakaiza ilay nesoana. Ilay nesoana mitsangana tamin'ny maty, nandresiny fahafatesany. Mipota dia manjavona amin'izay tiany, tsy mila varavarana misokatra fa ny rindrina ary azony traversena. Nakarina tamin'ny voninahitra, zany ny fiafaran'ilay nesoana. Raha izay no mitsikitsika amin'ny toeran'ny nesoana io. Fa raha teo Jesosy navadiky Andriamanitra ho voninahitra amin'ny fanesoana, te hiteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ho avadiky Andriamanitra ho voninahitra koa izay mety ho fanesoana misy hatreto. Lasa mahery ianao mahatsiaro ny mpanoratra sy ny tantarany satria fantatrao ny fiefarany na dia mbola tsy tonga aza ny faran'ilay tantara. Le film nefa fantatra amin'ny farany velona ny rôle amin'ny farany. Ianao ne zany teneko zany, ianao zany rôle zany tsy da rôle le fantatrao anankiray zany fa ianao zany resako zany. Ka eo am-piatrehana mila courage ianao satria fantatrao ny fiefaran'ilay izy. Mety misy manombo anao amin'ny hazo fijaliana fa efa mitsika ianao satria fantatrao hoe tsy maintsy tonga ny 3e jour résurrection. Tsisy ifandraisany amin'ilay fantsika sy ilay fanaintainana, ilay fitsanganana ao aoriana n'ilay fahafatesana. Mosesy dia ombre manondro an Jesosy. Eli dia ombre manondro an Jesosy. Iresaka vetivety dia avy eo etsika ilay hoe fa maninona ny tsy maintsy izy mirahalahy esorina tsy ho isan'ny enoana dia Jesosy ny tsy maintsy enoana. Satria Jesosy ny mpiandrondry, Mosesy sy Eli tsy mpiandrondry. Matoa Jesosy miteny zany mpiandro izy izay tonga teo alohany zany tsy mpiandry. Dikan'izay mahafinaritra ny fahombiazan'i Mosesy fa mampitodika sy mampiomana antsika hoe ohatrohatr'ireny le tian'Andriamanitra isehoana amin'ny andron'i Jesosy. Fa nisy latsaka ary nisy tsy nety tamin'ny fijoroan'i Mosesy sy Eli amin'ny maha-olombelona voafetra ary tsy tanteraka azy izay tsy maintsy nidinan'i Jesosy Kristy anitsy ho tena ho fahamarinana ao amin'ilay tena ilà n'Andriamanitra azy. Resaka Mosesy sika izay manondro an Jesosy vetivety. Tamin'ny Mosesy teraka dia nitadiavin'ny Farao vonoana satria natahotra izy hoe hisy mpanjaka hony ho teraka hitarika ny Hebreo izay andevo tamin'izany ka ho afaka. Ary dia tena nivonoan'ny Farao tokoa ny zazakely rehetra tamin'izany andro izany, indrindra ny zazalahy. Dia hiteny aminao fa événement manondro ny zavatra hitranga tany Betlehema ilay izy. Satria tamin'ny Jesosy teraka ihany koa dia nitadiavin'ny Heroda ho vonoana. Jesosy tamin'izy zaza satria natahotra Heroda fa hisy mpanjaka hony hisolo azy. Ny zavatra nafinahitra nefany tsy matany ilay zaza. Inona ny lesona? Mety hisy hitady hamono ianao fa ohatrohatr'izany ihany nitranga tamin'ny andron'i Jesosy fa tsy maty Jesosy. Androany hariva tsy matimaty fahatanjana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy antom-pisina hitehirizan'Andriamanitra ny ainao
amin'ny fahafantaranao an'izany mahatonga anao tsy taitra. Mivavaka kosa nefa fa tsy hoe talatala be fotsiny hoe tsisy maty zany hoe fa mivavaka tsara amin'Andriamanitra, mifantoka amin'Andriamanitra. Fa inona le lesona tsoa aiza zany le fampaherezana ny tokony voarainao? Tsotra be le izy, na zaza azy Jesosy saiko mivinono dia tsy maty Jesosy, satria voasoratra fa natao ohatr'izay koa Mosesy dia tsy maty Mosesy. Tiarany nafinaritra ozy izy Farao, misy zazakely zay tsy maintsy vonono ary vonoina hatramin'izay nitaiza azy. Iza fianakavinika mikarakara an'izay zaza zay, tonga dia vonoantsika. Toy izy Andriamanitra hoe ianao no saiko mitaiza azy. Tena akaikinao, zana ny planin'Andriamanitra zany hoe gaga Farao mahafatifaty izazy ty, tiako ty zavy keliko ty. Tsy fatany fa io le tiany vonoana. Rehefa Andriamanitra manakona ny maso, tsy maintsy takona ny maso. Rehefa Andriamanitra manokatra lalana, tsy maintsy misokatra ny lalana. Rehefa Andriamanitra miazona ny aina, tsy maintsy voazona ny aina. Rehefa Andriamanitra miteny hoe stop, tsy mahazo vonoana io, tsisy afaka mamono zany io. Ianao ane zany resako zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tena lindraha mihitsy Herôda, tena hoe doraka vonoana daholo fa tsy fantatra izy le izy. Tsy fata amin'ny famelohan'ny hamonoana azy. Efa naniraka anjelen'Andriamanitra nahitra an'i Josefa hoe tsangana le roa ho teo any Egypta ny zaza. Tonga ny mpandringana, ny zaza ho vonoana efa tsy ao. Andriamanitra ne hitahiry ny ainao. Andriamanitra ne hiasa eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Nitezaina tany Egypta Mosesy, Jesosy koa. Nampiasain'Andriamanitra hamoaka ny Israely avy amin'ny fanandevozana, dia te-hiteny aminao tena afaka ny zanak'Israely. Fa Jesosy koa nampiasain'Andriamanitra sy ny irahan'Andriamanitra hamonjy antsika ho afaka amin'ny ota manandevo. Dia avereno, tena afaka ny antsika io e. Ohatrany tsy nampiano ny zanak'Israely ho nivoaka avy tany Egypta, satria efa 100 taona izy voafatotra. Ohatrany tsy mampino ny zanak'olombelona koa ny fanafana nentin' Jesosy, satria 4 taona ohatrany voafatotra ny fahotana teo foana. Tanao amin'izay misy zavatra mitovy le izy, satria raha ihany ny mpanoratra, raha ihany le tantara. Fa tiako ianao ahery fa rehefa niditra tsehatr'Andriamanitra tamin'ny andro Mosesy, libereny zanak'Israely. Rehefa niditra tsehatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, libereny zanak'olombelona. Androany hariva zany miresaka amina olona efa afaka Andriamanitra, fa indraindray tsy tonga saina, indraindray adino, indraindray mihevitritsika hoe zao ve zany afaka, nefa Andriamanitra efa nanafaka, efa vita le izy. Mety manontany tena ny zanak'Israely mandeha any amin'ny dezera hoe ahoana ihany ary ty fiainan'olona afaka ty, efa afaka aloha izy. Tena kaikanao zay fiainanao any hoe avereo efa afaka aloha ianao hoe. Mba hahafahan'izy ireo hisitraka fanafahana, dia namono zanak'ondry nialina ny fanafahana ny zanak'Israely, atao hoe Paska. Ny dikany hoe Paska dia tsy hoe fotoana anaovana fety, fa ny dikany hoe Paska zanak'ondry nalaina tao amin'ny andiany, izay nompiana natokana mba ho vonoana, dia hohanina le henany, dia nampiasaina ny rahany mba hosorana amin'ny tolana sy ny tataom-baravarana. Satria rehefa andalo ny mpandringana, dia iny ny pirofo nasain'Andriamanitra napetraka, mba izay isany pirofo iny tsy azo ny mpandringana hidirana. Dia iny Paska iny manondro an Jesosy, satria nanomana Andriamanitra hoe ohatran'izao le tiako atao rehefa aniraka ny zanako eo amin'ny fiainanareo. Rehefa tonga Jesosy, dia Jesosy ny Paska. Izy le zanak'ondrin'Andriamanitra izay tonga hitondra sy hanaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Rehefa nivonoana ny Paska tamin'ny andro Mosesy, nandalo ny mpandringana fa voaro ny zanak'Israely. Te-hiteny aminao rehefa maty Jesosy fa izy ny Paska, mety mandalo ny mpandringana fa ho voaro ny mpandringana ny fiainanao, izay misy mariky ny rahan'i Jesosy any amin'izay rehetra misy anao sy ny ankonanao. Exodus 17:11 amin'ny aran'i Jesosy. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Ny fomba nampandresen'Andriamanitra ny Mosesy andreto fahavalo reto dia hafa kely. Tsy resaka isa, tsy resaka fitaovam-piadiana, tsy resaka toetrandro, tsy resaka fanazara-tena, tsy resaka fiarova-tena, tsy armure, tsy arme, tsy stratégie, tsy isa, tsy expérience, fa tanana mitsangana. Isaky mitsangana ny tanana dia mandresy.
Isaky midina ny tanana dia resy. Inona zany tokony atao? Mahazonao zay hoe mahatonga ilay asan-draha atao ny tananao dia anao makatoava fotsy fa misy fandresena ao ambadika ilay izy any e. Isaky ny midina ny tanana Mosesy dia resy. Ny eny an-kianja, ny efarany nanendro olona hitazona an'ilay tanana satria nilaina ilay fandresena. Teny aminao manondro an Jesosy zany tantara zany. Fa ny Jesosy tsy olona no niazona an'ilay tanana mba haharitra ny fandresenao, fa ny ekeny sy ny areta no fantsiana ny tanana mba tsy hidina intsony, mba ho assuré à toute heure, à tout moment, 24 heures sur 24 eo amin'ny fiainanao ny fandreseny. Ny fahafantarana an'izany dia tokony hatonga anao ahery rehefa miatrika, satria fantatrao fa ny tanan'i Jesosy no azonina tamin'ny fantsika tsy hidina mba hirassurena ny fandresenao ohatry ny tamin'ny andron'ny Mosesy. Tena kaikinao tsy possible ho resy zany tsony ianao hoe, satria ny fantsiana ny tanan'i Jesosy hoe averena fa ohatry mbola tsy resy lahatra tsara le olona ny teny dia tiako ianao amerina tsara. Averena tsy possible ho resy tsony ianao hoe, satria ny fantsiana ny tanan'i Jesosy hoe dia tsy tafidina tsony hoe. Alleluia. Elia ihany koa dia manondro an Jesosy. Rehefa avy tany amin'ny reniranon'ny Kerita dia taiza moa nanrahan'Andriamanitra ny Elia? Tao amina vehivavy mpitondra tena. Tsy lavitra an'izay koa Jesosy, vehivavy mpitondra tena koa nipetrahany atao hoe Maria, satria Maria efa maty ny vadiny. Tena kaikinao tsisy coïncidence zany hoe eo voasoratra ilay izy hoe, ary zay ny proof fa raha lany ny sira tamin'izany dia ohatran'ilay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Elia nahatonga ny koba sy ny diloilo tsy ritra tao tokantranon'ilay mpitondra tena, no nisehoan'ilay fahaiza-manaon'Andriamanitra koa izay tsy voatery ho tantaraina, ahatonga an'izay rehetra mety ho ilaina tao an-dakozia tamin'izany tsy ritra ihany koa. Zany zao mety tena hoe ny antsika paster rehefa mila siramamy dia mila mividy. Ny anao zany fa Andriamanitra afaka mampisy ao anatina ilay siramamy efa mekely iny, vita ny vavaka dia lasa feno. Programan'Andriamanitra nampiasan'ny Elia dia amerina ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ny Jesosy amerina ny olombelona rehetra amin'Andriamanitra. Mazava ho azy zany fa ilay olona tsy tianao iny tiany Jesosy averina ao aminy. Ilay olona manao ratsy ianao iny tiany Jesosy averina ao aminy. Ilay olona averinao fa ratsy fanahy indrindriny averena, tiany Jesosy averina ao aminy hoe. Elia dia nanao alitara anankiray izay nankasitrahan'Andriamanitra, nidina mihitsy ny afo avy any, hitany maso. Fa titeny aminao fa Jesosy ny tena nankasitrahan'Andriamanitra, ary nankasitrahan'Andriamanitra ny alitara ny azo fijaliana izay natsangan Jesosy. Alitara vato ny Elia, fa titeny aminao fa Kristy ny vato fehizoro. Nasiana omby lahy sakrifisy teo amboniny, fa titeny aminao fa Jesosy mihitsy le sakrifisy. Nasiana kitay hazo, fa Jesosy ny solofony Jese. Hazo avy amin'ny fakany Jese. Nidina ny afo, Andriamanitra koa dia voalaza fa izy ny afo mandevona. Niakatra velona Elia, hitany iza? Hitany Elisa. Niaina ascension koa Jesosy natrehan'ny mpianatra. Namela par-dessus Elia mba ho tohiziny Elisa ny asa. Elisa reriny nazo nanohy ny asa tamin'ny andron'ny Elia. Fa ny Jesosy tsy par-dessus ny navelany, fa ny fanahiny nampidininy. Dia tonga dia izay rehetra nanatrika teo dia nanohy ny asany daholo. Tena kaikinao tsisy Elisa anankiray intsony amin'izao hoe, fa tonga dia ny daholo be manohy ny asa daholo hoe asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mino fa mandray fanitsiana tsikelikely tsika arakaraky ny androntsika ao anatin'ny teny. Ndao misy hevitra hoe iza ny tokana hanohy ny asan'i Jesosy, tsy tokana ny manohy ny asan'i Jesosy, satria raha tamin'ny andron'ny Elia dia Elisa reriny nandray an'ilay par-dessus be no nanohy ny asany, nandimby azy.
fa neny Jesosy tonga dia ny fanahy nidina nameny ny 20 izay nitokana, ary izy 20 tonga dia voatendry anohy ny asa fanompona izay natomboka Jesosy. Nikapoka Jordana Elia, nisokatra ny Jordana, nisaraka Jordana. Elisa koa mba nanao an'izay, nisokatra koa Jordana, nisaraka koa Jordana. Hainao hoe dika an'izay niaina miracle Jesosy. Hainao koa amenina mitsefitra ray, roa sy telo avata. Ohatrany tsy mampino ilay izy fa zaraiko fotsiny aloka. Rehefa nikapoka Elisa dia namaly ohatrany tamin'ny andron'ny Elia. Mampatsiaro antsika fa izay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Kristy dia tian'Andriamanitra hisehoana amin'ny kristianina. Mazava ho azy fa tsy zava-panahy aloha mamaika antsika hoe ranomasina misokatra sy ny tariny sy ny sisa, fa ilay toe-panahy mampahazo aina an'Andriamanitra tonga ilay zava-panahy amaly. Fa mititakarivo ity manao rappel l'Andriamanitra hoe raha nikapoka Elia nisokatra Jordana, nikapoka koa Elisa nisokatra Jordana. Ninona koa asa mahagaga teny tanan'i Jesosy. Tian'Andriamanitra hisokatra ny ao anatinao fa tiany ho tohizina koa izany eo amin'ny fiainanao. Tsy eo amin'ny fiainan'ny pasteur fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Namerina orana efa niantona Elia, orambe mivantravatra mihitsiny. Fa te hiteny aminao fa naverin'i Jesosy fanatrehan'Andriamanitra ela niantona, lasa feno fanatrehan'Andriamanitra ny fiangonana sy ny olona. Fa maninona no niteny Jesosy hoe izy noenohy Andriamanitra ray moa no niteny. Ozy izy eo amin'ilay 5 vakitsika teo, ity no zanako malalaka izay sitrako, izy noenohy. Zany hoe izay nitenen'i Mosesy zany tsy ampy, nefa mila fantarinao satria miainga eo Andriamanitra mampafantatra anao ny sitrapony. Fa Jesosy nanintsy an'ilay izy mba ho ao amin'ilay ilan'Andriamanitra azy ilay teny izay nampitainy. Sagnano tana izay maheno hoe mizavatra ny tenen'i Mosesy, fa izy Andriamanitra tsy Mosesy tsony no henoina fa Jesosy. Satria tamin'izay nitenen'i Mosesy misy zavatra militsiana fanafana fo be ngarainy. Ohatra fotsiny, satria Mosesy lehilahy, rehefa misy tratra mijangajanga, nefa mijangajanga zany tsy olona anankiray hafa, olona anankiroa, lahy sy vavy. Dia satria izy lehilahy dia ny lalàna navokany dia hoe ary dia otoram-patony vehivavy izay tratra. Nefa izy lehilahy. Dikan'izay zany izay lehilahy tratra mijangajanga zany dia tsy arany lalàna satria ilay nanoratra an'ilay lalàna lehilahy. Toy Jesosy hoe tsy marina zany. Izay mahatonga an'i Jesosy tsy maintsy tonga. Satria ny zavatra tsirariny tao amin'izay lalàna sy fomba fitondra napetraka ireo olona teo aloha. Dia hita izay tarazoko izay any amin'ny Paoly. Paoly tena tsy mikonsidere vehivavy mihitsiny. Any ka rehefa miteny izy hoe nahita anazy voalohany dia Kefasy, tonga dia tenena fotsiny hoe Petera. Nefa nahita an'i Jesosy voalohany Maria. Fa tsy te hiaika izy hoe Maria no nahita voalohany. Dia izay mahatonga na i Paoly ary miteny hoe ty zavatra teneniko ty ozy izy dia fievitro. Mila miaraka amin'ny fanamasina rehefa mamaky tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe izay voasoratra rehetra dia tonga dia hoe mety sy izy avokoa. Fa navelan'Andriamanitra ho soratana ilay izy mba ahitanao taratra fa afaka mampiasa ny tsy fahatanterahany mpanoratra olombelona Andriamanitra. Fa miaraka amin'ny fanamasina ianao dia manana discernement hoe hatreto hafanampo fa ity ilay tena tian'Andriamanitra ho tenenina sy ampitaina. Amen. Mateo 5:1-7 aminaran'i Jesosy. Ary voalaza hoe nazovo no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Mateo 5:9. Ary Jesosy taminy ny hamafy ny fonareo ny namelan'ny Mosesy anareo isaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Eto dia voalaza fa namela ny olona hisara-panambadiana Mosesy. Dia Jesosy niteny ny hamafy ny fonareo izy natonga Mosesy nidina dia lasa ny permettre an'izy, nefa izy tsy izay mihitsy ilay izy tamin'ny voalohany. Dia ao amin'ny 9:3 amin'ny Mateo 5:5 izao notenen'i Jesosy, fa za kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa tsy noho fitsangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary nazovo ny manambady izay voasotra dia mijangajanga.
mila fantaritsika ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny fanambadiana. Tsy avy amin'ilay hafanampo nanomezany Mosesy alalana ny olona hisaraka, fa ny olona izay nakamban'Andriamanitra dia tsy tokony ho sarahan'olombelona. Matteo 5:21 anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Izay zao ny lalàna nosoratan'i Mosesy. Fa hozy Jesosy, ny tena marina tsy hoe izay mikity tanina mamono fotsiny atao hoe mamono. Fa amin'ny 9:20 za milaza aminareo hoe izay amin'izay ilay hoe izy no henoy. Tena kaikinao Jesosy amin'izay ny tokony henonao hoe. Enoy ilay zavatra tenenin Jesosy, izay rehetra tezitra amin'ny ralahany dia efa meloka. Ilay nitenenin'i Mosesy izay mikasitanana. Taloha zany na mifanao vavabe arany, rehefa tsy mifampikasitanana dia mety. Fotsy Jesosy na le vavabe arany dia efa tsy mety. Tena kaikinao le vavabe dia efa tsy mety hoe. Dia nitsin Jesosy hoe tsy hoe mikasitanana dia mamono, fa na ianao miteny karazana teny tsy voahevitra azy dia efa konsideren'Andriamanitra ho isan'ny mpamono ianao, satria mamono tsy kelikely ny hafa ianao amin'ny teny mandratra sy teny mamono, na ihany koa hoe teny mangidy, teny mitondra fahafatesana. Izay mahatonga n'Andriamanitra manome ny fahalemem-panahiny mba tonga ny vavanao hiteny teny mamy sy teny fiainana. Izay mahatonga antsika rehefa miresaka dia ohatra hoe misy zavatra mitranga dia tsy fitentsika intsony hoe mandry oh le pauvre. Tia afa-dio fomba fiteninao oh le riche. Mety himezantsika izany androany, fa voafafy zany tsy maintsy itsimo karapitso. Teo izy Jesosy, tsy hoe mikasitanana an'ilay olona ianao dia latsa-dra izy dia izay ianao no atao hoe mamono. Fa rehefa manao teny tsy voahevitra ianao, teny manafoka, manambany, miteniteny foana, dia efa mamono sahady. Izay tezitra amin'ny ralahany dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Nazovy nanao amin'ny ralahany hoe olo-pona ianao, mendrika ho elohana amin'ny sinedriona izay olona izay. Nazovy nanao hoe foka lahy, dia mendrika ho any amin'ny elo mirehetra avy izay olona miteny manambany sy manafoka ny ralahany izay. Matteo 5:27 hozy izy Moïse, aza mijangajanga. 28 hozy Jesosy, izay rehetra mijery vehivavy ilazy, tsy mikitika akory ny vehivavy io izy, fa masony fotsiny mijery, tonga dia efa mijangajanga ny dikan'izay. Maro amin'ny olona zany mety rehefa tonga vavahady lanitra dia mety tsy avelan'ny anjely miditra. Dia gaga izy fa maninona? Jangajanga tamina suédoise ianao. Zary tany Madagasikara foanako. Dia avoaka ny anjely amin'izay nijery horonan-tsary mamofady. Taminy ianao nijery an'io dia nakafy ianao dia niray taminy ianao. Jangajanga tamin'ny suédoise ianao. Jereo tsara fa nahatongavan'i Jesosy anampy ianao hiaina ny sitrapony. Le mamono, tsy hoe mikasitanana vao mamono, fa diso teny dia efa mamono. Le mijangajanga indray, tsy hoe efa consommé sy efa acte le izy vao considéré ho fijangajangana, fa eny amin'ny maso sy ny fisainana dia efa tonga dia voasambotra le izy ho isan'ny fijangajangana. Tandremo ny fiainam-panahinao, tandremo ny zavatra jerenao, tandremo ny anomezanao ny masonao, tandremo ny sary avelanao hiditra ao an-dohanao sy ao an-tsainao. Amarana any amin'izay nanitsian'Andriamanitra ny Elia. Hozy izy mpanjaka voalohany toka 7:70 naran'i Jesosy. Miaino a Jehovah, mba hafantarany reto olona reto Israely io resahany io, fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Elia dia tonga hampiverina ny Israely amin'Andriamanitra. Fa teteny aminao fa ny ao am-pon'Andriamanitra naseho an' Jesosy, tsy Israely rery ny tiany averina amin'Andriamanitra, fa ny olona rehetra. Avereno ny ao am-pon' Jesosy hoe amerina ny olona rehetra hoe ho ao aminy. Tandremo zany diso vavaka rehefa iresaka aminy ianao, satria indraindray misy karazana olona
tian'Andriamanitra ho vonjena dia nefa ianao tsy te hahita anazy ho voavonjy. Dia mifandiso zany ny tonom-bavaka ao manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika tsy hoe miaino ho an'ny Mosesy ka hivavaka ho an'ny antsika ihany, fa tokony ho fantatrao ny ao am-pon'i Jesosy. Fa ny ao am-pon'i Jesosy tsy izay olona fantatrao ihany ny tiany mba hoentinao mambavaka, fa ny olona rehetra izay napetrana eny amin'ny lalam-piainanao tiany ho vonjena. Diso zany ilay vavaka ataontsika rehefa tonga am-piasana hoe Andriamanitra mba esory ty rangahy ty na ty raha matoa ty, fa tena manelingelina ny asako izy. Satria ny sujet de prière tian'Andriamanitra hoeny dia zao hoe Tompo, vonjeo io olona io eo amin'izay misy azy io. Tsangano tana izay maheno hoe avereno, satria tiany Jesosy ho vonjena ny olona rehetra hoe avereno zay. Amen. Matthieu 7:12 aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalaka nanao hoe Eli dia avy ihany ka ampodiny zavatra rehetra. Natongavany Eli le tenenin'Andriamanitra hoe tsy izy tsony tokony henoina fa Jesosy, tena misy fahasamihafana be. Tonga Eli ampodiny zavatra rehetra. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe amerina amin'ny laony ny efa teo. Ao rehefa tonga Jesosy dia tsy tonga izy hanambomboatra ny efa teo, fa tonga izy hitondra zava-baovao ho solony le teo. Tsy ny fiainanao io zany no tian'Andriamanitra ho amboamboarina sy ho hatsaraina, fa fiainan-baovao avy aminy tiany ho voarainao tapaka tanteraka, tsy misy ifandraisany amin'ilay fiainanao teo aloha. Tsy hoe sady mifoka sigara no misainan'ny Tompo. Tsy le teo no hatsaraina, fa tapaka tanteraka le sigara dia resy lahatra ny ao anatinao, fa tsy mety aminao intsony zany fiainan'izany. Dia miditra ianao ny fiainan-baovao lavitra n'izany zavatra mahatomelona zany. Natongavan'i Jesosy tsy tonga hirestore. Eli zay avereno, ny atongavany Eli hoe avereno, natongavany Eli hoe amerina amin'ny laoniny izay efa eo. Fa natongavany Jesosy hoe anao zava-baovao hoe. Apokalipsy 1:25. Zay no mahatonga antsika asain'Andriamanitra miaino an Jesosy, satria na ny programa efa niova, na ny fomba fisaina sy ny fomba fijery sy ny fomba fiatrehana efa novain' Jesosy tamin'ny fahatongavany. Hoy izy ny teny aminaran'i Jesosy, indroa avaoziko ny zavatra rehetra. Tsy ny teo aloha amboamboarina zany natongavan'i Jesosy, fa tonga dia zava-baovao, fomba fijery vaovao, fisainana vaovao, fahazarana vaovao, fiainana vaovao. Tandremo zany fa mety ho fandrika ao anao ny fizirizirina, mety ho fiainanao teo aloha tianao mba ho hatsarain'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra te ampiainanao fiaina vaovao, tsy misy ifandraisany amin'ilay fiainana mahazatra anao teo aloha. Matthieu 7:10. Manomboka eto dia iresaka amin'ny momba ny Jaona mpanao batisa vetivety, satria Jesosy niteny fa Jaona mpanao batisa le Eli ozy izy. Dia misy fampianaran'ny Jaona mpanao batisa zany ohatry mahafinaritra be, fa rehefa enona ny tenenin' Jesosy dia samy hafa amin'ilay nitenenin' Jesosy le nampianaran'ny Jaona mpanao batisa. Dia mila fantaritsika ny fisian'izay fanitsiny, satria tonga Jesosy hanintsy an'i Mosesy, tonga Jesosy hanintsy an'i Eli. Jaona mpanao batisa no Eli farany tonga nitsiny Jesosy ihany koa. Ozy izy eo amin'ny Matthieu 11:14 vetivety. Ary raha mety mandray ianareo ozy izy dia Jaona mpanao batisa izy ny lay Eli izay ho avy. Matthieu 7:10. Eny io ny tenenin' Jaona mpanao batisa zay fanahany Eli ny tao aminy, ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Minaran'i Jesosy, ary io rehefa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady mifamaky, ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy anaty afo. Ohatry ny marina zany hoe ny hazo tsy mamovo dia kapaina, hoy Jaona mpanao batisa. Fanahany Eli izay ny teny zay Ancien Testament. Fa rehefa tonga Jesosy enao tsy azo fa enao sampana. Tonga dia misy zavatra hafa be zao zay.
Ianao zany tsy mamorery eo fa tsy maintsy mikambana amin'ilay hazo ianao vao mamoa. Fa raha fisainan'ny testamenta taloha dia ny hazo anankiray mijaridina be ny fotsiny ianao rehefa misy rano dia mamoa. Fa nitsiny Jesosy ilay izy, ianao tsy hazo indépendant, ianao tsy hoe hazo maleo tena mamoa ny voa avy aminao, fa ianao sampana tsy mahazo misaraka amin'ny hazo voaloboka. Tena kaikanao, ianao tsy hazo fa ianao sampana. Avereno, ianao tsy hazo fa ianao sampana. Inona mahasamihafana izany? Le sampana tena tsy afaka manao ninninona mihitsy raha vao tafasaraka amin'ilay hazo. Fa ny hazo mety manirinirery eo ihany. Fotsy Jesosy, nareo tsy hazo ka sampana nareo, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Sampana tsy natao hisaraka amin'ny hazo voaloboka zasy ianao. Izay mampatsiaro antsika ny asarbidin'ny fiombonana na ny communion. Ny 9:12 amin'ny Tito 4 teo amin'ny Jesosy. Eny tana ny fikorohany. Ary izy, mantsain Jesosy io resan'ny Jona mpanao batisa io, ary izy anadio tsara ny eo am-pamolony ka anangona ny vary no anentsompotra, fa ny akofa sy ny mololo dorany amin'ny afo tsy mety maty. Ozy izy indray Jona eto, hoe sorona ny vary ny akofa sy mololo, dia ny akofa sy mololo ny dorany. Dia nitsiny Jesosy hoe Matio 4:30. Ozy izy amin'ny Jesosy, aoka ihany ara-maniry izy roa mba raha-piavy ny fararano, fa ny fararano dia olazaiko ampijinja hoe angony aloha ny tsy parifary dia ataovy amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho anentsompotra. Neny Jona esorona ny vary mololo dia dorana mololo, ohatrany hoe eo aminao zany misy zavatra esorona. Fa neny Jesosy mazava be, tsy parifary mihitsy ilay izy, zany hoe tena zavatra hafa mihitsy, vo afafan'ilay ratsy izay tsy mitovy aminao, vo na fafin'Andriamanitra. Manaitra avokoa ireo satria avy amin'ireo teny tsiny ireo no mahatonga antsika ahalala ny tena ny rasan'Andriamanitra amintsika. Nisy olona tonga zao nanantona ny Jona marana, inona ny tokony ataonay? Dia fantatreo ny tenen'ny Jona, manaova ny soa, manaova ny tsara. Raha manana sakafo roa, zarao. Raha manana akanjo roa, zarao. Raha manana vady roa, esorony ray. Fa tsy hoe zarao. Raha misy efa niomana mantsy tao. Zarao. Sarao fa tsy hoe zarao. Raha mikarama, aza mitady mihoatra. Fa inona ny tenen'i Jesosy? Tsy maintsy ateraky indray vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy vao miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy asa soa aloha fa fahaterahany indray aloha. Hitanareo amin'izay, izay mahatonga an'Andriamanitra maika be tamin'ilay tendromboatra ny fiovantare, nanaitra ny mpianatra hoe izy no enoy manjaro voafitaka nareo. Satria tsy ampy ny fahalalana nananan'ny Mosesy sy Elia sy ry Jona mpanao batisa izay nanana ny fanahany Elia, fa tsy maintsy mitodika tsika miaiky manokatra ny fotsika iainao an' Jesosy sy izay nitsiny. Fa ny mahasosony mampety antsika dia ny mandeha ao amin'izay niteneniny Jesosy. Avereny hoe izy ny tokony ho enona hoe amen na? Dao tsika hitsangana nao vavaka ary. Andriamanitra rahainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Entinay tao anatrehanao no fonay mba tsy ho variana eo amin'izay nolazain'ireo mpanompo teo alohanay, fa hanokatra ny fo, ny saina sy ny sofiny, ny maso ahita sy andre izay ambaranao. Jesosy mila mitandrina izay ary, izany no angatany amin'ny fanampiana feno avy aminao, mba hiainga eo amin'izay niteneninao izay rehefa hamakivaky ny fiainanay. Anomana ny mandrakizay, izahay tsy hazo ho kapaina raha toa ka tsy mamoa, fa izahay sampana malazo raha vao tafasaraka aminao, ary tsy afaka hamoa vokatra raha tsy mikambana aminao. Saotra betsaka fa tsy hoe milolo avy aminay no dorana, fa vao tsy parifary avy amin'ilay ratsy mihitsy no esorina sy ho tafasaraka amin'izay voa tsara,
izay zanakao nateraka ny voan'ny tenin'Andriamanitra. So raha betsaka amin'ity takarivo ity fa fantsiana maro samihafa nomenao. Tsy izay mikasy tanana mamony ihany no atao hoe mamony, fa izay miteniteny foana manao teny mandratra mitondra fahafatesana. Tsy izany ihany fa izay mijery olona ilazy dia efa mijangajanga. Sofa nomenao ny fanahinao ahafahanay mamindra, ahafahanay mitandrina, ahafahanay miambina. Tario ny zanakao tsiraray avy manomboka amin'ity takarivo ity. Misy ny tokony hitsiana, misy ny tokony hatsangana. Misaotra fa mampahery ianao satria izay rehetra ny tantaraina momba Mose sy Elia, ny zavatra niainany sy ny fiafarany fiainany dia manondro anao ary miresaka voninahitra sy fandresena ary vavolombelona avokoa. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa mitaratra anao izay dia mahita ny fiafaran'ny tantaranay, satria ianao ny mpanoratra ary ny tantaranay dia fanahafana ny tantaranao. Ka rehefa nandresy ianao dia mpandresy izay, rehefa nasandatra ianao dia ho asandatra izay, rehefa nesorona ny fafambaraka sy ny enatra teo amin'ny fiainanao, ho esorona ny fafambaraka sy ny enatra eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa izay niainanao tompo lasa fiainanay. Mankasitraka sy manome voninahitra anao ny amin'ity takarivo ity. Vangio ny tsiraray avy, tena anana fary sy hipo, tsy ho tavela eo amin'ny Mose sy Elia, fa hitodika kosa ary ampitodika ny any anaty. Iainao anao Jesosy amin'izay noteneninao sy izay efa nitsinao. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy teka mafitsara ho an'i Jesosy. Manasanao azo toerana vetivety amin'ity takariva ity. Misy vaovao pasteur mba hampitaina kely ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Fahalemerabanao aloha amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa maizina beka atao ampovoany ato. Ny vaovao antsika, antsika moa izany tsy hoe manam-baovao inona fa ny fotoana no ampahafantarina antsika na ampatsiahivina antsika. Rapitso isaky ny asabotsy amin'ny valo sasany dia ery amin'ny centre HVKL bypass gastronomie pizza Yavolo dia Bogota dia misy pavé miakatra zay eo dia mivily akavanana ianao eo mandeha tongotra eo amin'ny 200 metatra eo angamba raha betsaka indrindra dia misy tamboho gasy dia ao anatiny eo amin'ny valo sasany ny fotoanan'ny communion isaky ny sabotsy. Tahaka ny androany androany manokana dia tetontsika nanao fotoana fa isaky ny azoma dia etsy amin'ny tranopokin'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ny zoma fotoanantsika isaky ny azoma. Ny alakamisy indray dia vavaka sy fivadikanina, fotoanany vavaka sy fivadikanina eny amin'ny Shalom Antanimena eo ambanin'ny pilôna teleférika eo ampitan'ny zaridainan'ny Eska eo. Dia misy pilôna teleférika dia misy accès bank dia eo ambanin'ny accès bank misy vavahady maintimainty mikorisa zay dia ao isaky ny alakamisy manomboka amin'ny valora sasany amin'ny sivy. Isaky ny alarobia hariva ataontsika mihemitra kely filazana programma androany. Isaky ny alarobia zadinoana fa misy fianarana baiboly, école biblique maharitra 3 volana izy io. Afaka miditra foana ianao, afaka miditra foana dia tongava fa tena ilainao ilaiko ilaitsika tsirairay avy eo amin'ny fiandrasana an Jesosy, eo amin'ny fiarahanan'i Jesosy ny mahafantatra ny baiboly sy tsy hoe mahay moa zany fa tena mitombo ny fahafantaranao ny baiboly dia miova koa ny fomba fijerinao an Jesosy amin'ny alalan'izay fampianarana izay. Ny toerana naovana ilay fampianarana dia ny amin'ny centre HVKL bypass ihany. Natao andrehetrarehetra io dia tongava mitondra kahie dia mitondra stylo dia hianatra isika ao. Larobia maraina eto amin'ity toeran'ity shop U Analakely sekoly latsinainy talata larobia eto amin'ity toeran'ity manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 sasany. Ny alarobia sekoly tokantrano sy fitahim-panahary fanambinan toetra. Ny talata dia sekoly inona moa fanasitranana ary ny alatsinainy dia sekoly famana olana. Ny alahady dia misy ny atao hoe vondrombavaka eto amin'ny asa fanompoana dia manantona ny pasteur ianao reny pasteur reny mitsangana ety aloha reny na le nitsangana teo aloha dia anteneny hoe za ery hoe misy ery ny toerana misy aiza no toerana afaka andehanako dia atoron zareo anao hoe
atsy mandeha na atsy mandeha. Zay ny vaovao atsika. Tsika manana radio FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Antsorono Mandidy na any Mahajanga dia mitovy ny marodrefy ahafahanao mahazo an'izany onjam-peo izany 90.8 mandeha 24 heures sur 24 io dia enoy fa misy teny manafaka isaky ny adiny iray dia misy 10 minitra résumé karazana résumé fa isaky ny adiny iray dia ny atsefatsefany eny misy toriteny lava ahafahanao miaina ao anatin'izay atao hoe fiainany teny lasa mahazo aina ao anatinao ny teny. Asaiko arenao hitsangana dia andaontsika hisaotra an' Jesosy raha afaka nanao fanatitra ianao, raha tsy afaka nanao koa ianao tsy maninona fa hisaotra an' Jesosy tsika ny amin'ny fahavelomanao dia tenen'i Jesosy hoe tia ny tenako atolotra anao Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka izay fa afaka nanao fanatitra, mankasitraka fa afaka nandrimina tamin'izay nomenao anay Jesosy ho fampandrosoana ny asanao. Raisy Jesosy zany ho fanatitra ankasitrahana eo anatrehanao. Tsarovo ireo izay nanome, tsarovo ireo izay tsy afaka nanome noho ny antony maro samihafa Jesosy ianao hita ny fiainam-panahy tsirairay avy, hita ny fanahy tsirairay avy ianao mba ho voatahiry hatramin'ny farany Jesosy ka ho fantatra ao amin'ny fotoana izay any hanonitra mpetra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hiteka mafy ao an' Jesosy. Alléluia. Lesitsika androany dia ny hoe izy no enoy. Ninona ady hevitra verena eo amin'izay nitenenin' Jesosy dia tsy ho very mandeha ianao. Mihaino tsara tsika. Androany zao ny zavatra be dehibe nitsiana teo ohatra. Fatara aloha zany fa zay nampiainan'Andriamanitra andro Mosesy sy Elia dia tantara efa voasoratra ao manondro ny tantaran'i Jesosy ary ampaherenao fa mampiomana anao ho amin'ny tantaranao. Amen. Zay mahatonga antsika miverina eo amin'izay voasoratra ary miverina eo amin'izay no teneniny Jesosy. Mosesy zao ny teny hoe mety ny divorce fa Jesosy ny teny hoe tsy mety ny divorce. Lesona zany zao zay. Alléluia. Mosesy ny teny hoe zay mikasy tanana mamono zay no teo mpamon'olona. Dia misy fotoantsika rehefa mijery vaovao dia tena loza mihitsy io mpamon'olona io jereo ny tarehany motapenana amin'ny maso tena mendrika alefa ny tsefa mihitsy izy io. Dia vao izy Jesosy raha vao mifampiteny marary sy mifampiteny mafy ary mifampiteny mandratra na ny samy ao an-trano azy dia efa mpamon'olona. Aoka tsy ho mpamon'olona tsony ianao manomboka androany fa hozy Jesosy raha vao manao teny mandratra ianao dia mpamono. Teny akaikinao ny olona miteny mahery hoe teny mafy hoe teny mandratra hoe dia mpamono izy Jesosy. Mila mibebaka zany raha sahanatria mety misy an'izany. Aoka tsy hisy an'izany eo amin'ny tokantranonao. Zay zany zao ilay lesona androany. Aoka hifampiteny fiainana, teny tsara, teny mamy. Dia hozy izy Mosesy zay mikasika vehivavy tsy vita fanekena, zany hoe tsy vita mariazy aminy dia mpijangajanga, na mety hoe mikasika lehilahy ihany koa. Fa hozy Jesosy tsy mikasika ihany fa vao mijery. Tsika zany tsy mahazo mijanona fotsiny miteny Mosesy hoe zany jery fa tsy nikitika. Tena akaikinao Jesosy enona hoe fa na tsy nikitika ara fa nijery dia efa izy hoe. Dia mety hitentsika hoe sarotra koa ilay maha-kristiana. Tsy sarotra ilay maha-kristiana fa fiainana ilay izy. Mampianatra antsika Andriamanitra, mampianatra antsika Jesosy hoe ilay miainga avy any anatinao any mihitsy ny tiany hositranina mba tsy hisy an'izay karazana filana ka hisarika sy hazaka anao fa tokony fahononam-po, maîtrise de soi, toetra fifehezanao ny tenanao no mahatonga anao tsy haino ohatry ny biby ka ho tarihan'ny filana ary tsy afa-po raha sy tanteraka ny filana. Zay le nature de l'homme animal ny fiantsoan'ny Paoly apôstôly an'izany. Nefa izay ny nidinan'i Jesosy mba tsy ho biby ianao fa zanany. Zay mahatonga antsika tsy tokony teneka hoe zaza tao zany hoe biby
Izay nanafahan-tompo anao ko mbola miteny an'izany any ianao, tsy biby zany ianao, olona ianao. Alleloia. Zany fiteny diso daholo zany. Avy eo ny zavatra nytenenin'ny Elia tena be dia be nitsiny Jesosy, arak'ilay teniko teo hoe naseho teo amin'izay nitenen'i Jaona mpanao batisa ihany koa. Elia tonga amerina an'izay teo, fa Jesosy tonga hanao zavatra vaovao. Ny fahazaram-piainanao zany tsy tokony ilay fahazarana teo aloha no ezahanao hatsaraina, fa tokony ho fahazaram-piainana vaovao. Tsy hoe miditra bary ianao fa miezaka ny tsy misotro. Zany zao Elia zany. Fa neny Jesosy tsy mitsofoka baratsony mihitsy. Tsangano tana izay maheno hoe le teo aloha mitsofoka ihany ianao fa miezaka ny tsy misotro, fa le fahazarana vaovao tsy makantsony mihitsy ianao. Misy miaino ve? Tonga Jesosy hitondra fiaina vaovao. Tsy hoe miezaka mitady soratra masina eo am-pamakiana gazety, fa ajanona mihitsy le gazety dia mamaky baiboly. Avereno hoe fiaina vaovao, avereno fahazarana vaovao. Amen. Elia iany dia nilaza hoe rehefa tsy mamony azo dia kapaina, fa Jesosy niteny tsy azo ianao fa sampana ianao, ary raha tafasaraka aminy ianao dia tsy mahay manao na inona na inona. Aza isan'ny sampana misaratsaraka amin'Andriamanitra izany amin'ny andro mpiainanao. Fa na Jesosy ary nitondra ny mpianany niakatra ny amin'ny toerana faran'izay avo, tsy hanao aroza azy fa hitokam-bavaka. Alleluia. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto ny zanakao, tsy mora ny manintsy fiainana. Mila mifanampianao izay amin'ny alalan'ny fanahinao miasa ny anatinay, mba tsy ho zatra eo amin'izay mahazatra, fa hiditra any amin'izay noteneninao. Fitandremana amin'ny resaka fisarapanambadiana, fitandremana amin'ny resaka famonoana ny hafa amin'ny alalan'ny teny, fitandremana amin'ny alalan'ny fijangajangana amin'ny alalan'ny maso mijery. Ampianarana koa izay araka izay niteneninao androany, fa tsy hoe ny efa teo amboamboariny, fa le tena zava-baovao avy aminao mihitsiny, manono an'le taloha izay tianao esorina eo amin'ny fiainanay. Saotra betsaka fa izahay retika tsy hoe hazo mamoa, fa sampana natao hikambana aminao vao afaka mamoa voatsara. Tsarovy izay rehetra tonga teto mifanatrenao amin'ity takarivo ity, ho voatahiry ny teny ary ho teny tafatoetra ny anaty, ary ho azo tsapahitanana ny fiovana. Natan'izany koa nefa mino izay fa fotoam-panotrona ny takarivo ity. Tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto, eo amin'izay fiainana misy azy, eo amin'izay fiainana lalovany, eo amin'izay ilana ny fanampianao. Tsarovy ny tsiraray avy tompo, ao ny mikarakara taratasy, ao ny manana olana ara-pivelomana, ao ny manana olana resaka fianarana, resaka asa aman-draharaha, resaka tokantrano. Maro ny mety hoendrika isehony izany, fa ny zavatra azonay antoka dia izao. Rehefa tafaverinao amin'ny teninao izay, afaka hiasa ny herinao anatin'izao fivoriana izao, hikarakara ny zanakao tsiraray avy. Tsarovy izay rehetra tonga eto ka mety anaty fanaintainana ihany koa, mety marary, mety anjandipa horena. Takarivo ity fotoam-piaorana aminao tompo, afaka ho tonga fotoam-pamaranana ny fampahoriana mety misy amin'ny fiainany tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra fainao ilay Andriamanitra ny fahagagana eo amin'izay misy ny fanatrehanao, dia eo ny tontolo mahagaga afaka amano manahirana eo amin'ny fiainan'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononako fiainana eo aminao, fiainan'Andriamanitra ao anatinao, fiadanan'i Jesosy ao anatinao. Mandehana fa izay nentinao teto, hiditra tsehitr'Andriamanitra hikarakara hanampy ianao, hanokatra lalana izy ary handravona amin'ny kitaotaona izy eo amin'ny fiainanao. Raha tsara fefary Jesosy, raisom-pinoana fa ho tsara fefary ianao. Mety misy mafimafy kely lalovana fa ny fiafaran'ilay izy voninahitra. Eo amin'ny ohatry mafimafy kely lalovanao io, fiafarana io voninahitra amin'anaran'i Jesosy. Koa satria tsy azo ny fasana no azonina ny tompo, tsy ho azon'izay olana eo amin'ny fiainanao ho azonina ny mombanao, fa tafavoaka ianao amin'anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'anaran'i Jesosy, mahery sy matanjaka tsara ianao amin'anaran'i Jesosy, tsy kivikivo izany ianao,
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana izay tena nononako fa sitrany ianao amin'izay aretina fampahoriana rofy mety ho tsapanao mandehana fa ny tompo hitahiry ianao izy hiahanao ary arovana mipangalatr'olona ianao arovana mipangalajazy ianao amin'ny anaran'i Jesosy ianao sy ny taranakao amin'ny anaran'i Jesosy nanononako fandresena fahatsarana vavolombelona voninahitra mahita fa miamitombo ianao ahalala an'izay homanin'Andriamanitra ho anao sy izay hanirasan'Andriamanitra aminao mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa hitandrina ianao resaka fitondratena hitandrina ianao amin'ny teny alokon'ny vavanao hitandrina ianao amin'ny fijoroana sy ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen avao dia misaora amin'ny fona ray manontolo ny amin'ny fivorintsika androany famanginy teny ny fanatrehana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny mahasaribidi ny fotoana sy ny programa teto misaotra fa ianao ny mampiavaka amin'ny fotoana sy ny fivorena misaotra ny amin'ny teny omenao misaotra ny amin'ny fantsiana sy ny fampahirezana misaotra ny amin'ny zava-mahagaga fitsoranao anatin'ny fivorena toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen minaran'i Jesosy amen mahita fa misy olona eto hijoro avolombelona aorianan'ity fotoana ity satria anaiky ianao anintsy ny vavanao maso saina vorena tolo teny be dia be aika ity le nitenen'ny Mosesy aika ity le nitenen'i Jesosy dia ho hitanao fa hiasa Andriamanitra ao ambadika izay amen sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen dia amen teny Jesosy daholo tompoko